fitiavana malala zay manaraka manokana izao fampaherezana izao, manonona ny fiadanany tompo ho aminao tsirairay avy, manonona ny fiadanany tompo ho amin'ny tokantranonao tsirairay avy. Maniry koa raha maniry ny mba ahitanao fifaliana, ny ahitanao fiadanam-potanteraka amin'ny alalan'ny teniny zay arahantsika eto amin'ity androany ity ihany koa. Nahita fanandramana manokana isika teo aloha fa ireo ady zay atrehitsika dia mila lay sabatra velona dia tsy inona akory fa lay teny, ny tenin'Andriamanitra, ny soratra masina izany. Lay teny velona monina ao anatintsika no hany hery ahafahantsika manohitra ny fakapanahy. Andehantsika hivavaka mialohan'ny hidirantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra rainay eo, raha iheno ny feonao zahay, iraho ny fanahinao hialoha lalanao amponay, hamboatra ny fonay tompo, heto honena ny teninao, heto honenanao, koa raha mandondona ianao androany dia hamoha ny fonay tsirairay avy izay, hamoha ny tokantranonay tsirairay avy, hampiatrano anao zahay, monena ao anatinay, mitoera ao tokantranonay, tehirizo izahay ary omeo hery izahay hiatrehanay ny fiainanay eto amin'ity tontolo mandalo ity. Matoky zahay fa miaraka aminay ianao ary manatrika eto amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Rehefa nandray hery isika fa mila sabatra dia inoko fatafatoetra ao anatintsika Jesosy amin'ny alalan'ny teniny. Amin'ity androany ity dia ahita lohahevitra anankiray tsika hoe miaona amin'i Jesosy, na hoe nandray an' Jesosy. Ifatoka betsabetsaka ao amin'ny Saoly itsika. I Saoly izay nanana ny maizy azy, i Saoly izay mpanenjika kristianina tamin'ny fotoan'androny. Zao no ambarany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 5:9 ka hatramin'ny 15. Asan'ny apôstôly toko 5 mitomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 15. Ary Saoly mbola ny fofofo fandrahonana sy famonoana tamin'ny mpianatry ny tompo ihany, dia nakao ampisorona be izy ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny sinagoga any Damaskosy mba ho entiny mifatotra ho an'i Jerosalema zay rehetra hitany momba izany fampianarana izany na lahy na vavy. Saoly ny fofofo fandrahonana, famonoana tamin'ny mpianatry ny tompo ihany, dia nakao ampisorona be izy nangataka taratasy taminy ho any amin'ny sinagoga any Damaskosy mba ho entiny mifatotra ho an'i Jerosalema izay rehetra momba izany fampianarana momba ny Kristy izany. Zany no asan'ny Paoly, zany no asan'ny Saoly tamin'izy fariseo teo aloha. Raha nandeha izy dia tonga teo akaikin'ny Damaskosy ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatrelatra tapoka nanodidina azy. Dia lavo tamin'ny tany izy, nandreo feo nanao taminy hoe Saoly, Saoly, nahoana no manenjika ahy ianao? Saoly, Saoly, nahoana no manenjika ahy ianao? Dia namaly i Saoly manao hoe iza moa ianao tompoko? Iza moa ianao tompoko? Dia hoy izy, izaho no Jesosy izay enjehinao. Mitsangana makanesa ho any an-tanàna dia ho lazaina aminao izay mety ataonao. Izaho lay Jesosy izay enjehinao. Zany ny zavatra nataon'ny Saoly izany, nanenjika kristianina. Fa tamin'ity androany ity izy raha mijery ity vaky teny ity tsika dia zao ny fanena tamin'i Jesosy. Ny fanena tamin'i Jesosy lavo tamin'ny tany. Ary ny olona izay nomba azy tamin'ny alehany dia nitsangana sy nahateny. Sy nahateny, nandreo feo nefa tsy nahita olona.
nitsangana i Saoly tamin'izay fotoana zay ary rehefa nahirana iny masony dia tsy nahita na inona izy. Izany no asa mahery vaika ny reharehan'ny Saoly tamin'ny fotoan'androny. Fa niona tamin'i Jesosy izy tamin'io lalana ho an'i Damaskosy io ary nandray lesona lehibe teo amin'ny fiainana izy. Nieritreritra izy fa manana hery lehibe handringanana hanoerana toe-javatra anankiray, saingy diso fanohitra izy ary diso lalana izy nanohitra n'ireo mpianatra izay niara-dalana tamin'i Kristy. Ka rehefa nanenjika tamin'ny lalana nahazo alalana, hanenjika sy hampizaly hamatotra ireo mpianatra ho an'i Damaskosy izy, dia nifanena tamin'i Kristy teny amin'ny lalana. Voalaza sy no hamafisiny ao amin'ny Filipianina 4 mitomboka amin'ny 1 izany faharesen-dahatra ny fiovampo mahagaga zay niainany Saoly izany. Filipianina 4 mitomboka amin'ny 1 dia zao no ambarany: farany ry rahalahy mifalia ao amin'ny tompo, tsy manahirana ahy ny manoratra teny averina fa mahatsara anareo zany. Ny 2 dia zao no ambarany: tandremo ny tenanareo amin'ny amboa, tandremo ny tenanareo amin'ny mpanao ratsy, tandremo ny tenanareo amin'ny voakilema. Manome fampitandremana ilay noheveriny fa ratsy no arovany ankehitriny, dia tsy inona akory fa miaro an'ilay fahamarinana dia Jesosy Kristy izy ankehitriny. Ary mampitandrina antsika izy amin'ny alalan'ny teny hitandrina amin'ny ratsy, hitandrina amin'ny voakilema. Tsy izy akory fa ireo fampianaran-diso zay mitarika antsika ankehitriny hiantehitra na hitoky amin'ny heriny tenantsika zay tsinotsinona akory. Ambarany amin'ny 1 fa isika no voafora izay mpanompo amin'ny fanahin'Andriamanitra ary manao an'i Kristy Jesosy ho reharehantsika ka tsy mitoky amin'ny nofo. Zay no ambaran'ny apôstôly Paoly. Isika no voafora izay manompo amin'ny fanahin'Andriamanitra ary manao an'i Kristy Jesosy ho reharehantsika ka tsy mitoky amin'ny nofo. Kanefa ambarany amin'ny 1 mba manana zay hitokiko amin'ny nofo ihany aho. Ary raha misy olona hafa manao hitoky amin'ny nofo, maika fa izaho izany. Zay firehariana, zay fizahozahoana nananan'ny apôstôly Paoly, mety ananako, mety anananao ihany koa izany. Nambarany inona avy ireo firehariana zay nananany tamin'izany fotoana izany. Voalohany, voafora tamin'ny andro fahavalo. Faharoa, avy amin'ny fototra Israely. Fahatelo, fireneny Benjamina. Fahaefatra, Hebreo. Fahadimy, Fariseo. Fahaenina, nanenjika fiangonana. Fahafito, tsy nanatsiny araka ny lalàna. Izany rehetra izany no firehariana nananany ny apôstôly Paoly teo aloha, fony izy mbola Saoly, fony izy mbola Fariseo. Fa niona tamin'i Jesosy teny amin'ny lalana ho an'i Damaskosy izy, dia resy lahatra izy fa diso lalana. Resy lahatra izy fa tsy tsara ny manenjika izany fahamarinana izany, dia Jesosy Kristy izany. Ireo toetra marobe zay nananany, tsy haiko raha amin'izao vanim-potoana misy antsika izao, olona manahoana no mety manana an'izany toetra 7-8 zay nananany ny apôstôly Paoly tamin'izany fotoana, tamina Saoly azany. Na dia zany hoe ny rehareha tamin'ny fanenjehana fiangonana, fampijaliana, firehariana ane zany anisan'ny nataony izany, nanenjika fiangonana. Ary anisan'ny ray farany ngeza tao anatiny io dia ny fieritreretany fa tsy nanatsiny izy tamin'izany fotoana izany. Tsy nanatsiny araka ny lalàna ozy dia tsy nanatsiny. Nieritreritra izy zany fa nahatandrina ny lalàna ray manontolo ary tsy nanatsiny. Diso fihevitra izy fa raha ny soratra masina mijerena ray ihany, dia Jesosy Kristy zay Andriamanitra telo zay iray no tsy manana izany tsiny zany. Fa raha mbola olombelona mitafy nofo amandrà, manatsiny. Ary tonga saina izy
dia zao no nambarany amin'ny 15. Nefa zay azoko ho tombony dia nataoko ho faty antoka kosa nohony amin'ny Kristy. Nandray an'i Kristy izy dia nametraka ho faty antoka ireo toe-javatra rehetra nananany teo aloha. Eny tokoa 19, eny tokoa fa ataoko ho faty antoka ny zavatra rehetra ka ataoko taimboraka ireny mba azahoako an'i Kristy. Fotoana izay ametrahana ny izahotsika any amin'ny toerana misy azy izany zao ankehitriny zao. Handraisantsika ny Kristy ao anatsika ka hametrahantsika any Kristy ho lohalaharany eo amin'ny fiainantsika. Nataoko taimboraka zany efa tsisy ilaina azy intsony. Raha ny marina dia hoe nanenenako reny rehetra ireny mba hahazahoako an'i Kristy. Ary mba ho hita ao aminy aho tsy manana ny fahamarinako. Tary ambony izy dia ny teny manao tsy manatsiny. Fa eto indray izy dia miteny hoe ary mba ho hita ao aminy aho tsy manana ny fahamarinako zay avy amin'ny lalàna. Fa zay avy amin'ny finoanan'i Kristy dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Eny mba ho fantatro izy sy ny hery ny fitsanganany tamin'ny maty. Ry havana malala, zany ny toetran'ny Paoly rehefa niona tamin'i Jesosy. Iriko ho toetrako sy ho toetranao ihany koa. Hametraka ny mahaizao atsika ary hanao taimboraka izany ka hametraka ny Kristy ho lohalaharana. Na dia mirehirehany amin'ny Kristy aza nefa izy, ny apôstôly Paoly, dia nanambara izy eo amin'ny 12 manao hoe tsy toy ny efa nahazo sahady aho na efa tanteraka sahady. Jereo tsara, mametraka planina mipetraka tsara ny apôstôly Paoly. Fa na dia mirehirehany amin'ny Kristy azy izy dia miteny fa mbola tsy nahazo ary tsy mbola tanteraka, fa miezaka hiazona an' Jesosy. Miezaka zany ihany koa no ilaina ho amin'ny vahoaka an'Andriamanitra anao zay manaraka izao fandaharana manokana amin'ny fampaherezana izao. Miezaka. Ny 17 izy dia miteny ry rahalahy, tsy mbola ataoko efa nahazo ny tenako, fa zavatra ray loha no ataoko, manadino zay zavatra aoriana ka miezaka hatratra izay zavatra eo aloha. Zany ny teny nataon'ny apôstôly Paoly rehefa nandray an'i Kristy izy. Anisan'ny lesona sy fakatahaka lehibe zany. Ny Korintianina 2:5-7 dia zao no ambarany. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao. Efa lasa ilay zavatra taloha, ilay fireharehany ny apôstôly Paoly tamin'izy fony Saoly, fa ankehitriny izy nandray an'i Saoly. Dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha. Raha atao indray mitompo maso momba an'i Paoly dia nanohitra an'i Jesosy izy, nanenjika kristianina izy, nanenjika ny fiangonana izy, tsy fanao izany. Nanantena famonjena hafa izy kanefa tsy nahita soa ny alany zany. Dia zao ny teny ao amin'ny asan'ny apôstôly 2:12. Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa, fa tsy misy anarana hafa mba ny lanitra nomena ny olona zay azahoantsika famonjena afa-tsy Jesosy Kristy irery ihany. Ny tompo any hombanao, ny tompo any hahatanteraka ny fikasana tsara rehetra ao anatinao. Amen. Ivavaka sika. Andriamanitra rainay eo, engane ny teny izay no raisinay tamin'ity androany ity, hitondra fampaherezana ho anay, ka hanala ny izahonay rehetra ao anatinay, ka irinay ianao no honina sy hitoetra ao anatinay. Koa raha nandondona ianao, voanay ny fonay hitoeranao, voanay ny tokantranonay hitoeranao. Anjakao tanteraka izany Tompo. Matoky ireo teny fikasana rehetra izay efa nomenao ho anay izahay, fa hombanay mandrakariva ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonay ny vavaka. Amen.